Salama daholo androanisika de ndondray mba hitantara zavatra kely izay isan'ny tranga nampalahelo niseho tany hoany. I tranga ty moa zany dia tantara izay tena nisy ary nihatra maraina mihitsiny raha araky ny fitantaran'ilay olona izay nisehoany ilay tantara mialohany hanaperan'ny ainy. Fa mialohan'izay dia aza dinto ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravina reny hevitra rehetrarehetra no afatsika video manarakeo. Aza dino ihany koa ny milaiky ny video antsika ary aza dino toraka zany hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny système matagazy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Maro ireo karazana tranga izay miseho sy hita eny amin'ny fiarahamonina eny, fa ity tranga anankiray ity dia tena isan'ny tranga nahavaky fo ihany ary tena nampalahelo ihany koa. Toy izao ilay tantara. Alohany anaperako ny aiko dia hizara fohifohy ny tantarako aminareo aho. Ny antony izao fanapahan-kevitra izao meteza ianareo hieno ahy hatramin'ny farany hoy izy ilay mpitantara. Izaho no Jean Edy izay 4 taona manambady ary niteraka vavitokana izahay 12 taona izy izao nandao ny tany izao. Izaho dia directeur na service iray ao amin'ny MFE. Mikarama tsara ny vadiko koa miasa. Tokony tsisy ny ahorana menakavy kely fa ny olana kely fotsiny izahay mivady tsy dia misy fotoana hiarahana firy noho ny asa manandraikitra izay iandrakitanay izay. Nisakaiza tamin'ny mpiara-miasa tamiko tao amin'ny service aho. Ity farany izay vao 40 taona tovovavy tsara bika sy tsara tarehy toa feno avokoa ny banga rehetra tamiko izay tsy ampy taminay mivady. Tiany be ahy fa izy tsy atakaliko ny vady amanjanako nefa 2 taona izahay no niaraka tsy mbola fantatry ny vadiko. Nilamina tsara koa ny tao an-trano. Isaky ny mirava izay dia miaraka mitety hotely sy chambre miala bala fotsiny aho any an-trano hoe mivory. De tara vao mody dia tsy misy fanontaniana be akory i madama izay ao an-trano ao. Anio alahady dia nandeha tany amin'ny espace Langaina talata volonondry izaho sy ilay sipako. Niala maraina tao an-trano aho. Tsisy ny fankafantatra programa izahay tao an-trano. Nafinaritra ny tany. Hain'ilay sipako koa ny mampirevy. Somary nisotro kely koa dia mamimamo tsara. Nirivatra nitondra fiara sahabo tamin'ny 7 latsaka teo no niala tany. Nihazo any lazaina iny. Nisy moto teo alohanay. Nikasa isongona aho kay izy nivily tampoka niala lavaka ngambany. Tonga de voadona avy aty aoriana nianjera ilay moto ngamba voahitsako ny iray tamin'ny pande fa tena eniko niakatra mihitsy ny fiara. Ny toerana mangina tsy misy fiara nandalo, tsy nisy fiara tao aoriana ka avy hatrana aho dia nirifatra nitsoka nalalaka ihany koa ny lalana. Vetivety aho dia tonga tany Tanjombato izay vonenako. Ny zavantranga no tonga tao an-trano aho nefa ilay mpiasa rery no tao nilaza fa nisy niantso teo madama dia torana tsy nahatsara tena dia lasa any amin'ny hopitaly. Novelomiko ny findaiko nisesesy ny appel manqué be dia be. Numero tsy fantatra ny ankamaroany. Teo aho dia nandray moto nihazo ny hopitaly Azera. Niantso ahy ny rafozako fa ao amin'ny urgence izy tsiny. Tsy haiko ny antony nahavarena hatreto. Tonga tany aho loza no niseho fa taitra tampoka hony izy dia tapaka lalandra tamin'ny lohany. Ino ary ny nanaitra azy? Io ny fanontaniako. Taorian'izay dia niantso aho moramora ny rafozandahy. Nilaza fa accident moto ilay zanako vavitokana. Teo aho dia endratra niodina ny tany amandanitra. Ny vadiko tsy mahatsiaro tena izy koa zany accident moto fa loziny narty nanontany ihany rafozako efa lasa nijery azy ihany ny sasany hoy izy. Zaho kosa namatapantatra fa tsy ataoko vita mora zany zanako accident zany raha adalan'ny hafa no nahavo azy fa aiza izao hoy aho raha nanontany izy ireo. Tena tahaky ny nilatsaham-baratra aho raha naheno ny lazainy fa accident teny lazaina izy ary nitsoka tsisy nahita ilay fiara nandona azy. Ny valohalaka tanteraka aho taorian'izay. Zanako vavy ve sanatria ilay voadonako voahitsako mihitsy aza tsy hitako izay raisina. Vao maika niantso ilay dokotera izany nanaraka ilay marary hoy aho. Tamin'ny teny malefaka no nilazany hoe izaho ny vadiny. Mahereza fa tsy namantsika intsony izy hoy ilay dokotera. Narary mafy aho ny lohako mila tsy ho zakako. Tsy nahatomany aho fa avy hatrany dia niritina nivoaka nandeha moto nakatoerana mangina. Nijery Facebook aho hijery izany accident izany. Loza ihany no tao maty sur place ilay vehivavy nitaingina moto ny niaraka taminy kosa tsy naninona. Ny zanako ny vadiko dia izaho no namono azy. Nenina alahelo nandatsahy ny vitako rehetra. Raha tsy nampirafy aho tsy nandeha tany tsy nahavoadona ny zanako tsy nahatapaka lalandra ny vadiko. Ny zanako vavitokana zaho no namono azy fa maninona Andriamanitra no tsy nanome
mesazy hafa fa tonga dia izao no nitrange hitsarahy nareo andisoahy nareo fantatro izany fa tsy mendrikahy ny atao hoe dada mendrika ny hizaka ny nataoko aho nefa tsy vitako ny saina izany mandritra ny andro mpiainako fa izaho no namonina hafaty azy mianaka ka aleko maty toy izay hizakan'izany mandrakizay izay no antony fampirafesana mamono mivantana na ankolaka ny vady aman-janaka izay sy zay arany mahakasika ny tantarany Jean Edy iny izay nosoratany ary naparitany tao amin'ny Facebook tao izay sy zay ara tomboko lasy tomboko vavy dia maranako an'ity vidéo antsika ity manasantsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina reny hevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manarakeo manasantsika ihany koa hilike ny vidéo antsika ary manasantsika tanandro hatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tao matawatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa raha toa ka malinanareo ny tantara iny dia alefaso amin'ny commentaire fa hotoizantsika Simio, o meka me mito, sasa gano tin, falaviano zautia, fama heri vitia, vanga, atulu chono, tani gesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Casa tua dala za
aza miagnatsy aza miagnatsy e